Ny amin'ny resaka fadintsiranana malagasy betsaka ireo mpiasam-panjakana tsy miasa hoy ny ministry ny toe-karena tokony hiverina hiasa avokoa ireo tale na ny tale generalin'ny ladoany teo aloha hoy ny ministry ny vola sy ny toe-karena ny androany maraina teny amin'ny CCI nandritra ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fadintsiranana. Anisan'ny tsara ho fantatra ihany koa moa dia noesorina tamin'ny toerana izy ireny ary tsy nahazo toromarika hiasa ka betsaka ireo mipetra-potsiny araka ny fanampim-baovao dia efa tsy ampy intsony ny isan'ny ireo mpiasan'ny fadintsiranana mijanona ho mpiasam-panjakana hatrany nefa ireny tale sy tale general izay nesorina amin'ny toerany ireny ka tokony hiasa. Voalaza ihany koa fa ho fiarovana ny hosoka dia vinany hametraka fitaovana avolenta sy mifanaraka amin'ny teknôlôjia mifanaraka amin'ny filana iraisam-pirenena raha ny fanazavana tany antoerana. Soalemosa ilay pomba fitondrana teo aloha sady mbola sous contrôle judiciaire moa dia nanoratra tao anatin'ny compteny ny zavatra izay nisoratany tao anatin'ny compteny moa dia tsy dia mazava loatra ary tsy dia azoko fanazanana tsy zany anefa dia zaraiko foana sao dia misy mahazo ny zavatra izay tiany atongavana. Nilaza moa Soalemosa ny hoe tena aleko indray sous contrôle judiciaire sanabavy toy izay soladosi ny projecteur io moa anisan'ny zavatra izay nisoratany ka tsy fantatra mazava ny tena tiany hatongavana. Ny filohampanjakana filohan'ny fanavozana andriamatoa colonel Mikael moa dia nitafa tamin'ny mpanao gazety niresaka indrindra mikasika ny fanavozana moa izy ary notsondriny manokana amin'izany ny resaka tafika zava-dehibe ny fanavozana ao amin'ny resaka tafika hoy ny filohan'ny fanavozana andriamatoa colonel Mikael Randrianirina raha nitafa tamin'ny mpanao gazety noresahany ihany koa ny mikasika ny fiarah-miasa amin'ny firenena rehetra any ivelany nidradradrainy ary tsy niala tao ambavany moa resaka izay fanavozana izay rehefa nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany ndeha moa arantsika kely ny antsipriany mikasika izay ny horonan-tsary izay misy any colonel Mikael raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Izay misy ao amin'ny tafika ny tena zava-dehibe ao anatin'io assistantera io izay ngamba ny teny folo anazavako azy hoentina makaiza le tafika andriamatoa filoha satria hita zany amin'izao fa manao adisisika ireo ataontsika hoe tafika avy any ivelany te hiara-iasa Madagasikara manao ahoana ny position Madagasikara zany fa tafika Madagasikara manao izay zavatra izay araky ny fanatrehanareo teo mifamelabelarana maro sy ny kabary maro teo dia hoentina makany amin'ny fanavaozana hoentina makany amin'ny tafika manosika ny firenena makany amin'ny fanavaozana izay ny ataonay ny position mikasika ny resaka tafika dia nivelany zany dia ny position ny fanavaozana ihany koa dia ny fisokafana amin'ny firenena rehetra rehefa ahitanay tombotsoa ka rehefa ahitany tafika tombotsoa dia raisinay miara-miasa manao ny andray resaka engagement amin'izao gamba iny avelako amin'ny toponandraikitra ny antaninareo an'iny fa zareo ny tafika tena mindraikitra raha ny tantara hatramin'izay dia ohatry hoe nitafika foana zany no ataontsika hoe anisan'ny famaharany vahoaka tena izay tokoa hoe ny ilaina ny tafika andriamatoa filoha raha ny tantara ty Madagasikara tena izay ny zavatra misy ary mbola eny moa zany le teo hoe ny anjarandraikitra ny tafika amin'izao fotoana zao anisan'ny voaresaka teo zay gamba ny tafika manakaiky vahoaka gamba no amaliko azy zay ny tanjona ary zay koa mbola anisan'ny tanjona ny tesis militaire ty ny amin'izay onan'izay hoe ny tafika dia manakaiky vahoaka zay gamba le izy ary anisan'ny mission ny tafika ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana tsy ho alavaiko gamba ny mamaly an'izay fa afoeziko amin'izay fa misy ny fivana régime andriamatoa dia misy ihany koa ny assise militaire atao hoe tsy niampita ve zany ny afaka tany amin'ny assise tany aloha satria miverina manao assise militaire rehetra izy voavaly teo amin'ny famelabelarana ngamba zay fa nisy zavatra tapaka tany amin'ny assise militaire tamin'ny 2009 fa mbola tsy tanteraka hatramin'izao dia mbola mijeren'izay koa io assise militaire eo sy ny mialatsiny amin'ny teny frantsay ny adaptation mise à jour zany mba hifandraika amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao anisan'ny zavatra resahanao teo le famelomana ny génie militaire ahoana mahakasika zay ao anatin'ny ny miasa amin'izay zahay raha tsy diso ao efa manao recrutement ny tafika amin'izao amin'ny peloton spécial moa ny azitsika azy fa PFMCS ny anarany amin'izao zay atao ataontsika hoe ny akamarony
manamboninahitra izay ho raisina amin'io manamboninahitra spécialiste moa zany ianarana dia manamboninahitra izay nianatra ny diplômé tao amin'ny bâtiment et travaux publics zany no tena ny ankamaroany ho raisina amin'ny akademia ahafahany génie militaire manamafy ny fahaizany mba hiatrika an'izay mission hampanaovina azy atoato zay. Mitazona voalohany dia ny anaovana ny fanavozana mirafitra eo anivon'ny tafika, ametrahana ny tafika izay manatanteraka ny asany amin'ny ambana izay misy eto amin'ny firenena seran'izao. Zany hoe maro ny zavatra dinina ao anatin'io fanamboarana ny tafika io. Dinena amin'izany ny andraikitra izay sahan'ny tafika eto anivon'ny firenena. Dinena amin'izany ny fampitaovana ny tafika malagasy. Dinena amin'izany ny fanatsarana ny fiainan'ny tafika amin'ny ankapobeny. Inona moa ny ampiteraka olana ao antsika raha miara-miasa amin'ny tafika misy any tsika efa nametraka ny politika ankapobeny raha vao tonga teto dia efa miteny hoe misokatra amin'ny rehetrarehetra izay firenena ahitantsika tombontsoa dia ahitany tafika malagasy tombontsoa ny fiaraha-miasa aminy dia miara-miasa tsika tsy midika izay mampikatona ny tafika sasany mbola afaka miara-miasa amin'ny tafika sasany izay rehefa ahitana tombontsoa. Mazava sy mahitsy moa ny hafatra izay nambarany filohan'ny fanavozana Andriamatoa Colonel Mikael Randrianirina Indy fa ny manaraka izay ho resantsika moa dia resaka vaovao mampalahelo no dimandry ny Androany Marena ao Ambohimangakely ifaniry razafy manantany ilay mpanao gazety no sady mpamakafaka politika. Raha ny voalazany loharany vaovao mikasika ity vaovao mampalahelo ity moa ny Androany Marena dia avy any Toamasina hody any Antananarivo izy no safitra ary tsy niverina ny ainy. Izay ato anatin'ity chaîne ity moa dia miraly fianonana feno ho an'ny fianakaviana. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiray ity koa dia ny hamaramparanansika azy moa dia hizara ireto sary ny Ramatoa ministry ny fitsarana fanerisoa Erinaivo ireto. Izy reto moa dia sary tamin'ny fitokanana ny bureau RCS sy ny kianja fanaovana fanatanjahantena tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy. Izany moa dia no tanterahana tamin'ny andro ny 13 Janoary 2024 tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy ny fitokanana ny bureau RCS sy ny kianja fanaovana fanatanjahantena ary nitsipika nety be. Nanotrona izany lanonana izany moa ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanerisoa Erinaivo ka ireto sary mahafinaritra ireto zareko aminareo ny sary nandritrany izany lanonana izany. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsala veneny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.